Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Fanomezana ho an'i Jesosy. Nijery ny raibeny izay manao ireo sary sokitra izay atao amin'ny fihinanam-bily ny Tomasy. Tena ohatran'ny nisy tokoa izy ireo. Ireo mpiandry-ondry, i Josefa sy i Maria ary i Jesosy zazakely. Niareraka izy. Ary rehefa nandeha ny fotoana, resy tory ihany izy tamin'ny farany. Nanofy ilay tranon-omby tao Betlehemy izy. Hoay! Hoy Tomasy tao an-tsainy. Tena afaka ho akaikin'ilay fihinanam-bily lahy. Nanantona akaiky kokoa izy, ary tampoka teo dia nalahelo. Ary Jesosy niteny taminy. Nahoana ianao malahelo be? Satria tsy nitondra fanomezana ho anao aho. Aza malahelo. Zavatra telo monja no tadiaviko aminao. Meko anao daholo izay rehetra ananako. Ny fiaran-dalam-by mandeha amin'ny herinaratra. Ny lalao amin'ny solosaina ary... Tsia, tsy izany no tadiaviko avy any aminao. Fa tsy izany no antony nahatongavako avy tany an-danitra hoe ety an-tany. Inona ary ny tadiavinao? Meo amin'ny fanadinana kajy farany nataonao. Fa nahazo naoty ratsy be tamin'ny fanazarana iny. Izany no antony itiavako azy. Eto aty amiko foana izay rehetra tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Te hanao izany ve ianao? Eny, anao izany aho. Ny fanomezana faharoa tiako dia ny lovia fihinananao varim-bazaha. Tsy afaka manome izany ho anao aho, satria vaky ilay izy. Izany antony izany no itiavako azy. Eto aty amiko foana izay rehetra vaky eo amin'ny fiainanao. Te hanao izany ve ianao? Eny, anao izany aho. Izao indray ny faniriako fahatelo. Tiako menao any valiteny menao ny reninao. Rehefa nanontany anao izy hoe nanao ahoana ny fomba nahavaky ilay lovia fihinananao varim-bazaha. Teo dia nanomboka nitomany i Tomasy ary tena vaky ny fony. Izao nandainga taminy aho. Tomasy, lainganao ny zava-manahirana anao, ny zava-dratsy rehetra eo amin'ny fiainanao. Azonao entina aty amiko avokoa ny fiainanao manontolo. Mamela heloka anao aho ary hanampy anao handeha amin'ny lalana marina. Ombanao mandrakariva aho ary hanoranao ny lalan'ny fiainana. Tianao ve izany? Tena naniry izany tokoa i Tomasy. Hatramin'izay fotoana izay dia nino an' Jesosy izy sady ny hainao azy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.